Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho aty radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho aty radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho aty radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho aty radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho aty radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho aty radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana vavanarana ny amintsika amin'izao fotoana izao. Falibenay tena miarabanao eto anatin'ity fandarana tonga soa ato anatin'izao fandarantsika. Rahanao fandarana Andramoka izao ny aky radio mikavana anatin'ny groupe izay maharesy dia faly miarabantsika tsirairay avy ary dia manonona ny mpiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra. Matoky sy mino ary avana fa ifampahelindrentsika eto androany ary teteny aminao hoe raha androany vao tonga miaraka aminay eto dia izao ny ataovy ao an-tsainao hoe tsy kisendrasendra kory nahatongavinao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Alleluia. Ka raha roto ny fotoana mbola afahanao hoe mihaino tenin'Andriamanitra ry havana malala. Tonga soa ary mahereza tsara daholo isika rehetrarehetra. Dia tahin'ny tompo androany moa nitra volan-teto dia nampavitsika Erika Raka. Alleluia. Erika Raka eto France izy nahazo mihetsika tsodrano. Dia tsy izy rehefa narehetra ny Koweït, Arabia Saodita, ny Chine, ny Madagasikara dia mihetsika tsodrano avokoa. Alleluia. Ny tompo ary Erika ao amin'ny bokin'ny Joela misy tsodrano omenanao androany. Ao amin'ny bokin'ny Joela 2:2-20 lava be 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Joela 2:2-20 hatramin'ny 7:20 ovakiko daholo satria dia teny tsy misy tokony halatsaka na dia kely ary. Alleluia. Hoy ny ten'Andriamanitra Erika manao hoe aza matahotra ary tany fambolena miravoravo sy mifalify manao zava-dehibe Jehovah. Aza matahotra ary biby any an-tsaha fa miamaitso ny kijana any an'efitra, mamony hazo ary vokatra ny abiavy sy ny voaloboka. Ary ianareo zanak'izy miravoravo sy mifalihy amin'ny Jehovah Andriamanitra reo fa nomeanareo loha orana onona izy dia andatsaka rano rena mivatravatra ho anareo. Eny
lohaorana sy ny faraorana aloha dia ho feno no vary ny famolona ary ohatra ny vata fanatazana ny divay sy ny dililo ary nirako an'ireo ny taona nohan'ny valalina dia ny kraika sy ny sopanga ary ny gizeza izay miaramilako betsaka narefako amilanareo ary inana anareo ka ho voky dia hiderana ny anaran'i Jehovahandriamanitrareo fa mahagaga ny fitondrana anareo ary tsy mianatra mandrakizay ny oloko dia ho fantatrareo fa ho voan'ny Israely ary zany Jehovahandriamanitrareo fa tsy misy hafa ary tsy mianatra mandrakizay ny oloko. Halleluia, amen. Lava dia lava nefa zavatra tsara ilay lava fa tsy zavatra ratsy. Halleluia, dia nanao vakiana daholo. Entsodrany Erika sy nareo rehetra izay voatonona teo. Tany tompo ihany koa Sandola Koweït, Tina Sri Coco Chine, Rosemine France, Erika France, Tina Sri Coco, Angelina Andrinasolma France, Oda Léonie Arabie Saoudite, Ravitakalo Madagascar, Marie-Jo États-Unis, Mapiona France, Azanaso Sylvie Arabie Saoudite, Fabiola Zanakadapa Koweït, Lantalina Marie Charline Madagascar, Petr Sava Koweït, Miriam Randriamalala Madagascar, Jesus Pandresy Madagascar, Razana Moïka Koweït, Marina Tiana Canada, Angelina Diamant Chine, Tahin Tompo, Marina Tiana Salama Tsara, Alléluia. Tsiramboramela France, Angelina Diamant Chine, Kada Kamarala France, Samina Kamaradin Jesosy France, Artisanat de Madagascar France, Fontaine Lalina France, Saint Apostole Madagascar, Saline Rengo Madagascar, Andrina Jafniasna Madagascar, Angelina Diamant Chine, Ginara Andrinasolo Chine. Halleluia, tonga soa daholo isika menakavy soa meva France, tonga soa dia maharetatra amin'ny farany ny tanan'Andriamanitra ikasika antsika tsirairay avy raha lasana bavy malala. Mino zavatra rehetra andoloantsika hivavaka metraka ny fotoantsika eo ampilatan'Andriamanitra. Andao ampandrosoantsika nanabavitsika Anitra Clarisy izy nitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana amin'izao fotoan'izao metraka ny fotoana ampilatan'Andriamanitra. Dia tompo Anitra Clarisy hanao ny fiterenana. Mankasitraka indrindra pasteur nanome fitenenana dia tahin' Jesosy pasteur mianakavy dia tahin' Jesosy ihany koa tsika rehetrarehetra misaotra an'Andriamanitra indray ary havana ny amin'ny tombontsoa sy fahafahana afaka hanao izao vavaka fanombohana izao. Mialohan'ny vavaka dia hijery tentsika ao amin'ny Salamo 9:7 andininy voalohany izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Lehibe Jehovah ka mendrika ho derainy indrindra ao an-tanànany Andriamanitsika, ao an-tendrombohitry ny fahamasinany. Halleluia. Ataontsika hiaraka metraka n'izao fotoana izao indray havana eo am-pelatanan'Andriamanitra satria mendrika indrindra izy no deraina. Ataontsika ary hiaraka hivavaka. Ry Jehovahandriamanitra eo dia mbola velom-pisaorana sy fankasitrahana anao izay ny amin'ny fotoana izay nomenao anay androany. Misaotra Tompo malalo ny amin'ny tantananao sy ny vombinanao ny tsirairay avy ka tafavory indray amin'izao fotoana izao. Hivory amin'ny anaranao entiko Jesosy. Tena hoe isaorana isan-kasitrahanay ianao ary midera sy mankalaza anao mandrakariva izahay. Metraka feno am-pelatananao indray izao fotoana izao. Eo ambany fitarihan'ny fanahinao masina ary koa eo ambany fiarovany rasaribidinao. Fanahy masinao an'olo-tsaina hitsilo mandrakariva ny tsirairay avy. Hanadio ny fampetipetenana rehetra izay ao anatinay ianao Jesosy. Diovy ny fonay, diovy ny sainay, diovy ny fanahinay izay rehetra tsy manome voninahitra anao dia ongoty hiala ao aminay izany. Fandroany kosa Jesosy ireo rehetra izay handray anjara indrindra nitondra ny teninao dia ho sorositra vaovao izy. Apetrao eny am-bavany ilay teny izay iray ny tsirairay avy Jesosy ary ilay teny izay hanovan'ny fiainany ny connexion anay koa ny Jesosy dia arovana sy tandremana amin'ny rasaribidinao izany mba tsy ho hisy ny fatapatapahana ireo fitaovana rehetra izay ampiasaina entina hampelezana ny teny Jesosy nentina hitoriana ny filazantsaranao ihany koa Jesosy malala dia arovanao sy tandremana amin'ny rasaribidinao izany mba tsy ho hisy koa ny fahampitehana dia izay rehetra ao anatin'izao mandray anjara ao anatin'izao vavaka izao ny Jesosy dia aoka tsy ho hisy diso anjara amin'ny finosam-pitahiana izay efa nomaninao an'ny tsirairay avy ka tsy ho toy ny idiranay teto ny alanay eto rehefa misaraka eto izay amin'ny fahataperan'ny fotoana fa samy handray ny fitahiana sy ny fahasoavana ny tsirairay avy dia ny voninahitra Jesosy malala dia atolotra eo anao mandrakizay ilay tompo mpamonjy ary tsara indrindra ary mpanao ny tsara voninahitra dia ho anao ray malala. Halleluia, amen. Halleluia. Ohatra mihinana gâteau mimero an'izany vavaka izany. Mamy be ilay vavaka Anitra Clarisy. Halleluia. Dia tahian Jesosy ianao misaotra betsaka fandraisana anjara dia
mahaiza hatrany amin'ny asan'ny tompo Andriamanitra manankiram-pahasoavana mamy fity. Alleloia. Tahiny tompo firenena rakoto France sandola Jesosy Koweït efa tsodrano azy ny Erika tamin'ny 2020 hono io tanteraka tamiko dia tena mankazindry tanteraka tamin'ny mihitsy ka tsodrano io tokony tanteraka amintsika mihitsy. Alleloia. Angodelina Rodriguez Arabie Saoudite tiana rakoto arzaka France Kotanela Belgique mialatsiny ohatry ny feno manodidina ny orokana ny masoko trabana ohatry ny tamin'ny mialatsiny Kotanela Belgique Lantinirina Botina Vao Liban. Alleluia. Mbola pahatsiarovany Jehovah amintsika ozy izy tahaka anakoa ty tsodrano 2020 Vaticanina ny verina ndry. Alleluia. Mahafinaritra mihitsy nareo tsy tadidinareo le izy tamin'izao nahazo an'izay tena mahafinaritra mihitsy. Tiry amboara-miel France. Alleluia. Kadaka malala France. Asan'ny apôstôly Madagasikara. Rantarina amin'ny Charline Madagasikara. Alleluia. Zay ary noela anao hira anankiray tsika maly moa dia tapaka ny fandarana omaly nalahelo nareo tapaka ny fandarana fa ny andray omaly avao ndrety hoe fandarana tapaka dia ohatrany tsy dia nalahelo fa ohatrany hoe nahazo aina kely. Ny antony dia zao zaho maly tsy salama zareo fandarana teto omaly iny tena tsy salama mihitsy tena nanomboka maly après-midi zany tsy salama ka nisy fotoana tamin'ny herinandro mampionona tratran'ny gripa mahery be ohatrany vadika tazo mihitsy dia ngambany ihany findrany maly après-midi tena tsy avy miaina mihitsy tsy nahazo aina mihitsy dia maly amponona fandarana iny raha nandinika angaminareo mety hitanareo ohatrany nanany feoko ary somary ambanimbany ary miteny maly tsy mahavita miteny eo dia maina be mihitsy anatin'ny vavako dia mafana be mihitsy dia tapaka ilay fandarana dia zao ny taontsika hoe mitsinjo a Jehovah. Alleluia. Mitsinjo a Jehovah dia vao tapaka ny fandarana dia lasa niakatra natory aloha. Alleluia. Ny joko avomelona voalohany aminareo dia zao voninahitra n'Andriamanitra fa na dia tsy salama ary tamin'ny alina azo nanaovanareo surplaga fa teo ambonin'ny loha koa maly ry havana na may be mihitsy tamin'ny alina dia nametrahan-tanan'ny mpanompon'Andriamanitra nivadika any nametrahan-tanana atao dia nentiny ambavaka atao dia natory ny fo maraina nahazo hery dia afaka nantanteraka ny asa manika tsy asa ihany nefa mandika ilay zavatra mbola miandry anandry raha tsy asa le hoe Jesosy falao dia hiasa dia ny tsogovavolombelona aminareo dia voninahitra n'Andriamanitra fa totosa somatsara ny asa mandrarahako androany tsisy mipika anady iray nefa tsy tao anaty tsy fahasalamana ny tenako ary androany ihany koa rehefa tonga ny hariva ary redriraka ihany moa tamin'ny asa mariako ny asako azoko ajanona rehefa tsy salama fa saingy misy responsabilité vitsivitsy mantsy amin'ny asako dia zaka ihany koa ny tompony andraikitra amin'ilay izy raha vao tsy miasa zany tsy mety zany hoe tonga dia mijanona matory ao an-trano fa misy zavatra maromaro momba ny fiasana ty tsy maintsy ateriko any ampiasana anatanterahany misolo anahako ny tontolo andro ndika zany rehefa tsy maintsy hitsangana aina dia ho any ampiasana toy izay hitsangana aina dia hiasa dia tsy nitaraina tamin'izany andro hoe tsy salama fa tena reko hoe nomen'Andriamanitra hery meny tanjaka tonga indray ny hariva teo avy ny asa dia atsapa somary reradreraka dia efa nieritreritra hoe andeha tsy hanao fandarana nefa efa 2 andro izay tsy nisy ny fandarana dia nieritreritra hoe inona moa Jesosy ilay sakafo teneninao hoe sakafonao ny aniko izy Jesosy dia iny manao ny sitrapon'ny raiko toy izay efa faible ve vatako dia ny fanahiko koa avelako hijanona aminao tsy hanao fandarana aho misy fandarana koa moa tao anaty zoom atao teo rehefa raka misy ohatr'izao zay dia misy fitondranam-bavaka ao anaty groupe ao dia fantatro fa nisy nitondram-bavaka atao. Alleluia. Dia zao nahazo hery tahian'Andriamanitra mbola velonaina somatsara mifankahita aminareo menakavy zao dia faly ny tenako izany fijoko avombelo hoe na dia teo aza ny tsy fahasalamana dia tahaka ny salama ihany androany ary voninahitra n'Andriamanitra mbola afaka mifandarana indray androany ho an'Andriamanitra reriany ny voninahitra. Alleluia. Zay no ela anjaranareo zao manoratra inona nataon'Andriamanitra taminareo inona fahasoavan'Andriamanitra nataon'Andriamanitra taminareo andao hoe arahaba izay mbola tsy narabaiko Rovlitina France tonga soa
Perche ça va Koweït. Yamudilla, Mario Hortensina, Koweït daholo tonga soa, Eliana miariniana tonga soa, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Nasilay amizay France, Tizanay de Madagasikara, France, Tahin Jesosy daholo, Jonathan, Allemagne. Tonga soa nareo, dao asika himira. Dia le hira tokony ataontsika maly any moa na dia atsika fa tapaka indrindra fa hira mahafinaritra. Mino finaritra dia mivoaza. Amen. Endrika ivelany no mamiratra ankizy mitiny lay ratsy ambabo aloha amarana nefa negniny na mandalo antenay taratso io ratsy magnarotso Ferifinunateni, Yaruni Ulava, Yadao Vimu Yereni, Sanachani Gava, Kisarina Mako, Soshira Guayana, Manidani pasanati, vamandinya chanyata, resuri janzakanati Fili nunate, yaturi unavara, yanau de kurieni, sanachani baba, Serina Mako, Sasina Murenanya, Ubifuza, Sanawi Kurianize, Kaponi Edisanya, Pachamare. Halleluja. Tsara le hira, mahafinaritra ny hira, na eny tompontsika rehetrarehetra. Misaotra anareo sady manoratra ny fitsinavolombela fa nefa hitako sady fa
misy manoratra ao halleloia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Izy anoratra voalohany tao ary dia raha aina Jesosy mahalala sitrana somatsara pastera Someva misaotra Someva. Dia raha aina Jesosy itody Raonsoa tonga soa France. Isaona n'Andriamanitra izy marina tara mbola velona somatsara ary mbola nahazo sakafo sy tafo anio. Halleloia, tsara ny tompo menina sahaza. Efa nisy namaly eo ambany eo le fantany sondola izy le tompony litra. Halleloia. Rose Mina voninahitra man'Andriamanitra misaotra ny Jesosy amin'ny hery tanjaka manandrika ny tontolo andro. Someva dia raha Jesosy vao vita somatsara ny journée izy nahazo fitahina fahasalamana masoandro ny barika. Halleloia, amen. Misaotra n'Andriamanitra mbola nomeny tombonandro indray sy fahasoavana ary fitahina ozy itody Raonsoa. Halleloia. Tsara ozy lenany ira makasitraka koa. Voninahitra Andriamanitra ihany fa mbola velona somatsara salama tsara vatana tomady. Halleloia, zarindra raha haingo. Halleloia ozy izy Fabiola dia raha Jesosy mbola nomeny tombonandro mpavelomana dia mbola nomeny hery sy tanjaka fahasalamana, nomeny sakafo sahaza ny lamina ny andro tontolo androko tandroany. Misaotra ny tompo tamin'ny fitondrany sy ny fiarovany rehetra. Voninahitra n'Andriamanitra rery ihany. Halleloia, amen. Tsara be lira ozy Someva. Dia raha Jesosy mbola velona somatsara meny any sahaza androany ozy Marie Hortensine. Halleloia. Dia raha Jesosy noho ny fiarovany sy ny fitantanany any amenakavy kely ozy Jesosy mpandresy mihajo. Halleloia. Raiko Jesosy fa vita somatsara ny androko androany sady nafinaritra be dia isaorako koa izy satria mbola afaka nanaraka vavaka fiambenana androany. Tsara ny tompo Jonathan. Ozy Rodriguez dia raha aina Jesosy nanome hery sy tanjaka ary fahasalamana ho amin'ny pasteur dia misy ny fandarana ho an'Andriamanitra, misy ny fandarana ho an'Andriamanitra iray ihany ny voninahitra. Halleloia, amen. Misaotra haingonirina. Misaotra n'Andriamanitra ary ho azy rery ihany ny voninahitra mbola narovany ny tontolo andro ozy Laovilitina. Halleloia. Azo avy akiko fa nasolo Halleluia. Lantinirina botona avao averinao n'Andriamanitra nisaotra satria noho ny famindrakony dia mbola velonaina sady afaka nanao ny asany ary tena tsapa mihitsy fa eo mihitsy ny fanamasina ozy lantinirina makasitraka. Misaotra n'Andriamanitra lehibe ozy izy linafa mbola navita somatsara ny asa androany ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Halleloia ozy izy ama voninahitra n'Andriamanitra fa nisy zavatra nokarakaraiko resaka taratasy izay efa ela ary efa nandaovana vola be ary efa tsy tena tenaiko fa dia ozy hoe very ny vola ho an'i Jesosy ny voninahitra fa le olona nanao an'le izy ny teny averiny aloha le vola. Tsy izany ny tako fa nisy olona fa izy tonga dia niteny ary efa azo le vola. Misaotra ny tompo androaniko. Tsy salama hatramin'ny omaly, tsy voaka hatramin'ny feo. Halleloia. Dia raha patrona tory folakandro teo. Halleloia. Mahavana zao vita somatsara ihany koa ny azako. Amen. Misaotra ny tompo koa fa azo somatsara tsy mila takiana ny karama. Voninahitra n'Andriamanitra iray ihany. Tsara Jesosy. Halleloia. Arabaina pasteur fa tafatsangana somatsara. Misaotra ny Jesosy mahalala ozy izy itody Raonsoa. Misaotra ny itody. Halleloia. Raha Jesosy mbola nomeny Jesosy fofonina mahavelona izay menakavy sady nitantana ny tontolo andronay izy Zerika dia mbola tafody somatsara ato an-trano izay voninahitra ho an'Andriamanitra. Halleloia. Ozy izy nisarina direct Jesosy mahalala tamin'izay rehetra nataony tamin'ny menakavy androany. Halleloia. Amen.
ilana miary ny aina ray Jesosy fa apahatsegonda ny saika anaty taratrain fatratra ihany fitesoma zara tontolo andro sady anakaina. Halleluia, halleluia. Ny tontolo androko androany dia sorako an Jesosy fa nisy toeram-piasana tokony hiasako misy izy totso zay androany nefa tsy de tiako le izy ary hitan Jesosy dia nalainy ery zahakany ary fa niova aleloia be fa niova tampoka ny programa dia niova ny toeram-piasana fa tsy tany amin'le tsy tiako fa lasa any amin'le tiako be satria any amin'le toeram-piasana zay dia tsy de misy asa fa milama be sady afaka milalao telefônina ampiasana sady tsy nisy olona narary dia androany tsisy olona narary dia tena hoe ohatran'ny vacances zay ihany. Halleluia, tsara Jesosy, amen. Halleluia, mahafinaritra ny tontolo androko androany izy raha ny papisondola nandeha nivoaka niaraka tamin'ny patron nihinana sakafo mahafinaritra be sady tsisy sady tsara be toerana. Halleluia, dia raina Jesosy amin'ny fahita-pity. Halleluia, mahafinaritra zany. Da ny tompona chimie kely mami. Halleluia, tena Jesosy natratra fandarana izy Angelina Diamant, salama tsara daholo, tsara Jesosy. Halleluia, da ny tompontsika menakavy zay no ela fa andahorantsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra zay jerentsika eto moa androany rehefa na malala dia misy toriteny anankiroa. Halleluia, toriteny anankiroa no enotsika eto androany. Maina moa ny toriteny anankiroa enotsika zay tsisy fandarana nefa le lasina bavintsika ireo mba manomana toriteny dia io zay aloha atambatra ny anankiroa androany samy enotsika ny toriteny anankiroa dia atambatra ny famelabelarana. Halleluia, tsisy maharatsy an'izany fa ny ampahirintsika ny tanjona moa koa reto rahalasina bavireto tsy foko hoe manao nefa dia samy tsisy alefa daholo ihany ka androany tsika eny toriteny karazany roa tsika androany to dia mifanarakaraka izy roa. Ndray toriteny entin-dranabavitsika Rina. Halleluia, entin-dranabavy Rina vadin-dralamarika. Halleluia, vadin-dralamarika Eli zany. Dia ny anankiray entin-dranabavitsika Erika Rakka. Halleluia, zay zany no ataontsika eto androany eny toriteny aritsika. Dao rehefa ranabavitsika Rina tahiry dia aoriana zay to dia Erika no mitoriteny dia miverina eto avy eo mamelabelatra azy roa mitambatra ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Dia ny tompo ranabavy Rina anao ny fitenenana. Nagoana dia tahin Jesosy tsika rehetra raisiko tomboka soavana lehibe manokana ho andray ry havana ny mbola ahafahako mamaky sy mitoro ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'ity andro an'ity. Raisintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tantara faharoa toko faha 9:10 vakitsika amin'ny anara-maherin' Jesosy. Fa ny mason'i Jehova mijery eny tontolo eny eran'ny tany rehetra mba hisehony amin'ny kely hamonjy izay manana fo mahintsy aminy. Halleluia, mazava be ny tenin'Andriamanitra ry havana fa ny mason'i Jehova dia mijery eny tontolo eny. Izy hamonjy sy hiseho amin'ny kely, izany hoe hita izay manana fo mahintsy aminy izy. Tsy manino izay lasanao na izay efa nitranga tany na vita tany aloha fa anio no te hampiseho ny heriny amintsika izy. Mety hitenana hoe efa ela loatra aho mivavaka foana fa aiza ihany izy na tsy miseho mamonjy ahy na ahoana no tsy mijery ahy izy. Vakio ny tenin'Andriamanitra fa izy tsy miteny hoe hiseho amin'ny kely izy hamonjy izay mivavaka be na dia tena ilaina tsy azo tsinontsiniavina azy izany fa miseho amin'ny kely kosa izy hamonjy izay manana fo mahintsy aminy. Izay ny teny nambarana eto androany. Midikany hoe manana fo mahintsy ry havana aminy dia tsy hoe olona tonga lafatra na hoe mahintsy fo ihany fa hoe manana fo makany aminy. Izany hoe tena hoe miraikitra amin'Andriamanitra ny fitiavana ny momba azy, ny fiainany sy ny zavatra rehetra momba azy dia amin'Andriamanitra. Andriamanitra ny ankinany momba azy sy ny fahavelomany rehetra. Raha azavaiko kely dia hoe ny fitiavana sy ny fony dia any amin'Andriamanitra. Miresaka izy ny hoe Andriamanitra no lasa ifatohan'ny fiainana sy ny fitiavana sy ny momba azy rehetra. Fantary tsara izy fa tsy miaharo zavatsoa ho an'izay tia azy araka ny teniny fa ny zavatra rehetra dia ampiasainy hahasoa izay tia azy hoy ny teniny.
Izay no andrasan'Andriamanitra amintsika ry havana, aoka ny fontsika sy ny fitiavantsika ho aminy, anao izay tiany sy sitrany dia ho hitantsika fa tsy mba hiandry anao hitaraina mafy izy, vao hidina hamonjy anao, fa mbola tsy mitranga ny loza dia efa ho eo aminao izy, ary ny sanatria azy efa ao anaty rolany ianao dia ho iseho amin'ny kery hamonjy anao izy. Izany ry havana, raisiko vavolombelona kely, itsoro vavolombelona kely ao anatin'izany. Nisy fotoana izay ry havana tao anatin'ny fahoriana misesisesy tena hoe amin'ny maha olombelona dia tena hoe isan-kerinandro ianao mandevina foana feno fahoriana ary fianakaviana tsy lavitra fa akaiky, dia tena hoe raha amin'ny mahafo maha olombelona sy ny fiainana maha olombelona dia tena hoe kivy sy ketraka ny tena, fa saotra an'Andriamanitra ry havana hoe nanompo an'Andriamanitra dia tena hoe eo ny mpanompon'Andriamanitra mampahery ny tena, eo ny tenin'Andriamanitra mampahery ny tena sy mampitraka, fa raha amin'ny fahitana sy ny fiainana maha olombelona dia tena hoe izany hoe isan-kerinandro ao anatin'ny iray volana mandevina foana ary fianakaviana akaiky, fa isaorana ny tompo fa tena hoe marina mihitsy ny teniny hoe eny tontolo eny ny tsiny izay manompo azy. Izany koa ry havana anao ny tanako antsika rehetra, anao miankina amin'Andriamanitra, miankina amin'Andriamanitra fa izy ihany ny tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, ary izy no afaka hanome fihadanam-po antsika, fa ny ilainy fotsiny dia itsika mahitsy fo eo anatrehany, itsika madio am-po eo anatrehany. Hanamafisantsika n'izany teny izany dia manentana lao hafakio ny Salamy 37:4 sy ny Kolosiana 3:1-2 dia isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny anarana ianao Jesosy nanaovana izany teny izany. Saotra Jesosy, amen. Manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompony tsika tsirairay avy indray ny tenako izay manaraka tsy tapaka ny vavaka fiambenana amin'ity alina ity. Tahian Jesosy pasitera mianakavy dia tahian Jesosy ihany koa tsika tsirairay avy. Raisiko fahasoavana lehibe ho andray rehefa malala ny zarako ny tenin'Andriamanitra amintsika indray amin'ity an'ity dia izany teny izany moa dia ho jerentsika ao amin'ny bokin'ny Genesisy. Genesisy ny toko 7:20 ho jerentsika dia eo amin'ny 5:30 ka hatramin'ny 5:30 dia ho tohizantsika any amin'ny toko 70. Ny soramandry mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny nanompon'i Jakoba any Labana azony an'i Lea sy Rahely ho vadiny sy nahaterahany zanany. Amen. Ary rehefa hitan'i Jehova fa nakalainy Lea dia nampanananaka azy izy, fa momba kosa Rahely dia nanananaka Lea ka niteraka zazalahy ary ny anarany dia nataony hoe Robena, fa hoy izy efa nitsinjo ny fahoriako Jehova, fa ankehitriny dia ho tiany ny vadiko aho. Dia nanananaka indray izy ka niteraka zazalahy ary hoy izy satria reny Jehova fa efa nakalainy aho dia nomeny ahy koa ity dia nataony hoe Simeona ny anarany. Dia nanananaka indray izy ka niteraka zazalahy ary hoy izy ankehitriny izao dia ikambana amiko ny vadiko fa efa niteraka zazalahy 3 ho azy aho, izany no nanaovany anarana hoe Levy. Dia nanananaka indray izy ka niteraka zazalahy ary hoy izy ankehitriny dia hideran'i Jehova aho, izany no nanaovany ny anarany hoe Joda, dia nitsaja azy izy. Amen. Ajantsika eo aloha dia avy eo tohizantsika eo amin'ilay toko 70. Ity tantara ity ravana malala dia tantara hoe somary nampalahelo ihany satria teto dia nisy zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'i Jakoba. Rehefa niala tao amin'ny trano indray no izy nitsoaka ny ralany dia nandeha nandositra tany amin'ny anadahany atao hoe Labana. Dia rehefa tonga tao amin'ny Labana izy ravana malala dia nanompo any Labana. Dia Labana zany niteny taminy hoe tsy mety osa izy raha manompo ianao nefa tsy mandray valik'asa-sarany, fa ianao izy no ataoko aminao. Dia teo moa i Jakoba niteny hoe omeo aho izy ho vadiko ny zanako vavy Rahely, satria vao nahitany Rahely Jakoba ravana malala dia latsa-pity taminy. Dia nanaiky Labana ravana malala hoe eny ara fa omeko anao ny zanako vavy fa kosa ianao mila manompo 7 taona. Dia nanaiky Jakoba satria izany rehefa tena tia moa dia mahavita zavatra tsy takatry ny saina, dia ohatrany toa tsy nisy ny 7 taona teo anatrehany Jakoba fa
vetivety ihany a dia rehefa tonga tapitra ny fetrany 7 taona dia teny tamin'ny labana izy hoe meo amin'izay a ny zanakao vadiko. Tena naiky ny labana ry havana malala fa teo ry havana malala dia misy zavatra mitranga voafitaka sy voafandrika i Jakoba satria efa nanana hevim-petsy labana hamitahana azy satria fantany a fa noho ny fisiany Jakoba eo aminy a dia lasa mitombo fananana be izy, mitombo ny ondry amanosiny, lasa niroborobo ny harena teo aminy satria fantany a fa i Jakoba dia tahian'Andriamanitra. Dia nomeny rehefa tonga ny andro fanambadiana ry havana malala dia tsy Rahely nomeny Jakoba, tsy Rahely nomeny an Jakoba fa Lea zokiny. Dia rehefa tonga ny maraina dia tezitra be zany Jakoba andrehatra ny fahatezerany tamin'ny labana hoe fa nahoana ozy izy a no fitahanao fa tsy Rahely nomenao vadiko fa i Lea. Dia ozy izy navaly hoe ozy izy a ny aty amin'ny fomba aty aminay ozy izy a tsy fomba ny mandefa zandriny aloha ny zokiny. Dia amintsika malagasy koa misy an'izay fomba izay hoe raha ohatra hoe ny zandriny mandeha aloha dia ohatra ny mamesarina karina ny zoky. Dia raha ohatra ozy izy ianao a omeko anao ozy izy Rahely fa mila manompo 7 taona indray ianao izany hoe tena hoe voafitaka tanteraka ry havana malala Jakoba. Dia tsy kivy nefa izy fa nanaiky satria tao a le fitiavana tanteraka any Rahely. Dia teto ry havana malala misy tantara nampalahelo satria rehefa nivady tamin'izy rovavy tao i Jakoba dia mazava ho azy moa fa Rahely ny tena tiany a dia mety tany amin'ny Rahely daholo ny fony iray manontolo fa tena hoe tsy nitiany Lea izy araka ny ten'Andriamanitra eto amin'ilay andininy faraika amin'ny telopolo ary rehefa hitan'i Jehova fa nakalainy Lea dia nampanananaka azy izany hoe nakalainy Jakoba tanteraka izany a Lea. Izany na mety nataony tsinotsino, na mety meny teny marary, mety tsy nikarakarainy, mety tena hoe tsy mba nakao aminy mihitsy ny Jakoba fa mety hoe Rahely no mahazo tambitamby, Rahely no mahazo fitiavana be dia be. Dia nefa hitan'Andriamanitra ry havana malala ny fahorian'i Lea. Hitan'Andriamanitra fa mijaly Lea tao anatin'izany tokantrano izany ary izy koa nizaha toetran'ny Jakoba teto satria Jakoba dia nakahala an'i Lea. Tsy nanaiky an'i Lea tao am-pony Jakoba satria tsy tiany fa Andriamanitra kosa nefa tsy eken'Andriamanitra izany toetran'i Jakoba izany a. Dia inona no nataon'Andriamanitra? Nampanananaka azy izy. Nataony mba nanananaka izany Lea mba hahatonga ny Jakoba hitodika amin'ny Lea mba hahatonga ny Jakoba ity an'i Lea fa nataony momba kosa Rahely. Le Rahely tena tiany Jakoba izany dia nataony momba. Eo ihany koa fizahan-toetra ny fizedrana izay ataony an'i Jakoba sy Rahely. Dia nomeny Jehova zaza 4 teto i Lea ary nanatena mihitsy Lea hoe eo amin'ilay andiny fahatelo amin'ny telopolo dia nanananaka indray eo amin'ilay andiny faharoa amin'ny telopolo azafady dia nanananaka Lea ka niteraka zazalahy ny anarany dia nataony hoe Robena fa hoy izy efa nitsinjo ny fahoriako Jehova fa ankehitriny dia ho tiany vadiko a. Izany hoe tena nanantena izany Lea hoe rehefa manananaka amin'ny Jakoba dia mety ho tia izy. Dia mbola niteraka fanondroana izy dia tena mbola nisaotra an'Andriamanitra satria ozy izy fa fantatra ozy izy fa nakalainy hitan'Andriamanitra fa nakalainy Jakoba mety hikambana amiko amin'izay ny vadiko ary nideran'Andriamanitra izy rehefa nahazo zaza faha-4 dia hijota. Fantatsika tsara moa fa tamin'ny alalan'ny taranaka Jakoba tamin'ny Lea no nosafidian'Andriamanitra no voafidy ho taranaky ny mpanjaka Davida sy ny aviany Jesosy. Dia rehefa avy eo ry havana malala rehefa nahitan'izay Rahely dia nialina mazava ho azy eto fa normal be ny fihetsiky Rahely satria matsapy Rahely izy ahoana n'izany tiany Jakoba nefa i Lea no nomeny Jehova zanaka.
dia nilavaniny tamin'ny Jakoba izy hoe fa meo zanaka fa ahoana ny tsy menao zanaka fa ahoana ny raha Lea mananjanaka efatra nefa za mbola tsy miteraka ity. Dia tezitra moa i Jakoba hoe zangany nahamomba anao misolon'Andriamanitra izay nahamomba anao izy ka hiteraka vao. Dia teto ry havana malala nanao erreur be Rahely raha tokony tena hoe hitalao sy angataka famindrapoa, angataka fitahiana zaza amin'Andriamanitra izy dia ny zavatra anerina ataony ry havana malala izay manofonofo. Tsika olombelona indraindray manao eritreritra saim-patatsika tsy manana fahatokiana an'Andriamanitra ary tsy manankina ny fiainantsika amin'Andriamanitra dia manao foana tahaka ny Rahely ka ny notereny i Jakoba hivady amin'ny ankizivaviny izany hoe ny mpanompony i Bila. Dia teo koa ry havana malala no ny fitiavany i Jakoba dia nanaiky izay lazainy Rahely dia nanananaka. Dia mbola nanananaka fandroa ihany. Dia nefa tao anaty izay niamafy ihany koa ny fon'i Jehova satria tsy nijery ny fahamomban'i Rahely satria nandika izany hoe nanota teto misy fahotana izany teto niditra tao anatin'ny tokantranon Rahely sy Jakoba. Dia nefany rehefa nahita an'izay koa Lea satria hoe efa nitsahajazy Lea dia nahita an'izay hoe nanananaka an'izay koa nanananaka ny ankizivaviny Rahely dia nisy koa ny fialonana, nisy ny fifaninanana dia lasa koa izy naka ny ankizivaviny nampivadiny an'i Jakoba dia nanaiky ihany koa Jakoba teto. Izany hoe Jakoba izany tsy mba nijoro hoe sy natahotra an'Andriamanitra sy tena hoe natoky an'Andriamanitra fa netiny ny nofotsika koa indraindray ry havana malala. Indraindray tsika rehefa misy vavaka angatantsika na misy zavatra tiantsika ho azo ka tsy tonga ara-potoana dia lasitsika manao foana, lasitsika manao amin'ny saim-patatsika mieritreritsika fa ny ao anatin'ny eritreritrsika iny no amonjy atsika, no amany ola atsika, no anafaka atsika. Fa teto ry havana malala vao mainka ny amafy ny fon'i Jehova dia mbola tsy mijery any Rahely ihany i Jehova teto fa rehefa tonga dia dinganiko eto amin'ny faha-17 toko faha-17 manao hoe ary Andriamanitra no haino an'i Lea dia nanananaka izy ka niteraka zazalahy fandiminy tamin'i Jakoba ary hoy Lea efa nomen'Andriamanitra ny karamako efa nomen'Andriamanitra ny karamako satria nomeko ho vady ny vadiko ny ankizivaviko dia nataony hoe Isakara ny anarany. Dia nanananaka indray Lea ka niteraka zazalahy faha-9 tamin'i Jakoba ary hoy Lea efa nanome anjara soa Andriamanitra ny amin'izao vao hitoetra amiko ny vadiko fa efa niteraka zaza enday ho azy aho dia nataony hoe Zebolona ny anarany. Izany hoe mbola tao aorian'ny fitsaharan'ny fahatombolana ny tsahajazy Lea ry havana malala dia mbola nomeny Jehova zanaka indray. Tena hoe mahagaga ry havana malala Andriamanitra satria teto tsy mba nijery an'i Rahely izy, tsy nitsinjo an'i Rahely mihitsy ny mason'i Jehova fa nitaha foana ny fiainan'i Lea satria inona ny anton'izany mety nisy fahotana, mety tsy mibebaky Rahely mety ny zavatra tsy nety nataon'i Rahely tao anatin'ny fanambadiany sy Jakoba tao ry havana malala dia tsy mba nomen'Andriamanitra zanaka izy fa kosa nefa ry havana malala tao anatin'izay dia efa tatio ariana be vao natsiaro azy Andriamanitra. Hojerentsika eo amin'ny 1:20 manao hoe ary rehefa afaka izany dia niteraka zazavavy izy ka nataony hoe Dina ny anarany ary Andriamanitra natsiaro Rahely dia nihaino azy ka nampanananaka azy ary nanananaka izy ka niteraka zazalahy dia hoy izy efa nahafatondro maso ahy Andriamanitra dia nataony hoe Josefa ny anarany ka hoy izy Jehova ny mbola nampy zazalahy iray baiko. Izany hoe tsika ry havana malala rehefa misy mifehany dia tsika ry havana malala rehefa misy fahotana eo amintsika
dia iny ny sakana tsy idiran'ny fahasoavana eo amin'ny fiainantsika. Iny no mahatonga an'Andriamanitra tsy hitodika eo amintsika. Fa teto mety nibebaky le Raely, mety ny fona teo anatrehan'Andriamanitra izy Jakoba, dia izay vao natsiaro azy Andriamanitra dia nampanananaka azy. Rehefa nanantona ny Jehova mety tamin'ny an-dranomasy tamin'ny fotorotoro Raely dia nomeny zazalahy afa-tondro azy, dia zazalahy tena hoe novidian'Andriamanitra ihany koa izany Josefy izany hamonjy ny Israely amin'ny mosary, ary ihany koa tena hoe nanapaka be teo amin'ny tanànany Egypte izany Josefy izany rehefa namalala, satria Andriamanitra efa nitsinjo Andraely. Dia tsika koa rehefa namalala azakify rehefa mandalo sedra na ohatra hoe mangataka vavaka nefa mbola tsy tonga ny valim-bavaka, azakify fa Andriamanitra efa manomana zavatra tsara ho antsika, fa ny ataontsika dia ny mitoetra eo anatrehany foana, matoky azy ary maharitra amin'ny famaliny, fa izy tsy mitaredretra na tara amin'ny famonjenantsika, amin'ny fanomezana ny valim-bavaka ho antsika. Dia misy matoky fa napahirana indray izany teny izany dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Aleloia, amen. Aleloia, makasitraka indrindra andranam-bavy katsika tanatin'izay tenin'Andriamanitra izay nety izay misaotra andranam-bavy Rina ihany koa. Aleloia, Andriamanitra manakam-pahasoavana maro fitianareo miravavy mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Aleloia. Genesisy ny voalohany aloha tantara faharoa. Tantara faharoa toko enina ambin'ny folo andininy fahasivy no teny nety andranam-bavintsika Rina, ary Genesisy fahasivy amby roapolo andininy faha 1 amby telopolo kosa no nety andranam-bavintsika Erika. Aleloia. Fakitsika ny tantara faharoa toko enina ambin'ny folo andininy fahasivy. Fa mason'i Jehova mijery eny tontolo eny eran-tany rehetra mba hisahoany amin'ny kery hamonjy izay manana fomba izy aminy. Adala ianao tamin'izany ka dia hisy ady ahazo anao hatramin'izao. Eny ry havana, mason'i Jehova dia mijery eny rehetra eny, ary jeren'Andriamanitra daholo na ny manao ratsy na ny olona marina na ny olona manota. Hoy izy ny Job toko 7:30 fa mason'i Jehova dia mijery ny alehan'ny olona ary mahita ny diany rehetra izy, tsy misy aiza na espito izay iren'ny mpanao ratsy. Hitan'Andriamanitra izay eritreretintsika, izay tenenitsika, izay resantsika ny ambadika, izay ataontsika ny amin'ny takona, hita tsisy hitan'Andriamanitra. Ary ny mason'Andriamanitra dia mijery eny tontolo, izany hoe eny amin'ny toerana rehetra mijery ny mason'Andriamanitra. Ary mijery Andriamanitra iza manana fo madio, iza manana fo mahitsy. Ary ao anatin'ireo olona rehetra eo na manao ratsy na manao tsara, rehefa tonga ny problème dia samy mitady an'Andriamanitra daholo. Hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Salamo 7:30, Salamo 7:30 andininy 5:20 manao hoe: mason'i Jehova dia mitsinjo ny marina. Eo izany ilay mitsinjo Andriamanitra aloha mason'i Jehova mijery, ilay mijery manara-maso ny olona rehetrarehetra. Fa ny any amin'ny Salamo 7:30 mitsinjo, izany hoe dika ilay mitsinjo mijery sady tonga manavotra. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe Salamo 7:30 andininy 5:20, mason'i Jehova dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny mihaino ny fitarainany. Andriamanitra zany efa mijery dia mijery ny ataontsika na ny ratsy na ny tsara, na ny olona manao ratsy na ny olona manao tsara dia jeren'Andriamanitra. Fa rehefa ilay hitsinjo kosa Andriamanitra dia ilay olona ranao tsara no tsinjoviny, fitsinjovana zany. Izany hoe tena raha samy hitarainy ireo dia ilay manao marina no tsinjovin'Andriamanitra. Aleloia. Izany no mahatonga antsika tokony hanao ny marina foana. Ary marina mihitsy fa Andriamanitra rehefa mitsinjo antsika dia mizaha toetra aloha, mizaha toetra Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia tena mpandinika io,
ary izy io dia tsy mampanapanapan-kevitra anatin'ny fotoana fohy izany. Mahavariana tokoa rehefa hoe Andriamanitra mizaha toetra, tsy mizaha toetra vetivety izany. Andoka antsika raha ihaino an'ilay ijeren'ilay tantara teo tsika, ilay tantaran'ilay tandranabavitsika Erika teo dia mifandray mihitsy moa izy ireto satria izay no nahatonga an'izy ireto hoe samy mivelambelariko androany. Satria izany dia mahita fa tena mifandray reto versen'ny fidehizy rahavavy reto androany. Any amin'ilay Genesis toko fa 7:20 teo a, 9:30. Ary rehefa hitan'i Jehovah fa nankahalaina ilay dia nampanana anak'azy izy fa nomba kosa Rahely. Ato anatin'ity Genesis ity dia misy sujet anankitelo izany reto: Jakoba, dia Léa, dia Rahely. Ireo dia samy tsinjovina, ireo dia samy jeren'Andriamanitra izao, samy jeren'Andriamanitra izao. Ampatsivina antsika aloha ny tantara. Ny tantara dia izao: Rahely no nifankahita tamin'ny Jakoba voalohany indrindra teo amin'ny fanjakana. Dia tonga zany dia tena tara be mihitsy izany. Tonga zany dia tena resy, tena taraiky tanteraka mihitsy izany Jakoba nahitany Rahely. Ary nanomboka teo dia tao am-pony ny hanambady an'i Rahely. Tena tiany mihitsy ny Rahely. Fa izao tsy azony. Neveriny fa ho azo moramora le vadiny, veriny fa ho azo moramora Rahely, fa tsy mora ny nazahoana ny Rahely. Na dia niona tamin'ny voalohany aza, tia azy sady tiany, dia mahavariana ny fitantanan'Andriamanitra, fa tsy mbola iny aloha ny lasa vadiny. Tsy mbola iny aloha ny lasa vadiny fa niasa 7 taona izy aloha, nieritreritra fa azo an'iny, azo Rahely, nefa dia Léa ny azony. Jakoba nefa eo izany na dia tsy nahatsiaro voafitaka sy ny sisa aza, dia izao ny zavatra nahafinaritra, mbola tany tao am-pony foana aloha Rahely. 7 taona tokony azahoany an'i Rahely, tsy azony. Léa aloha ny azony, fa tsy niova ny fanirian'i Jakoba, dia ny azo an'i Rahely. Izany Rahely izany, dikan'izany Rahely izany hoe ombry vavy. Ka eto tsika hijery an'ilay sujet anankiray ity, dia ifantoko amin'ny Rahely tsika androany. Ifantoko amin'ny Rahely sy ny toe-pony tsika. Rahely dia nalaza tamin'ireo zanaky Labana, nalaza tamin'ny fahatsaratarehany. Tena tsara tarehy Rahely, ary tena anisan'ny nanam-pahendrena tao anatin'ireo zanaky Labana ireo. Rehefa izay ny zavatra nitranga, dia mbola niandry ihany koa izy, na dia tian'i Jakoba koa izy izany, niasa 7 taona Jakoba, tokony azo azy. Izy koa izany mba nanantena ny hanambady. Fa inona ny zavatra nitranga? Niemotra ny azy ny anjarany. Nefa te voalaza, fa tena tiany Jakoba izy. Ataovy zava-dehibe aminao, ry havana, ny fahafantaranao sy ny fahatsapanao fa tian'Andriamanitra. Indray tsika mieritreritra fa tsy tian'Andriamanitra. Betsaka ny olona mieritreritra hoe tsy tian'Andriamanitra, rehefa misy zavatra tsy azo miaraka ny fotoanany, dia mieritreritra izy fa tsy tian'Andriamanitra. Misy olona mety mavita miteny mihitsy hoe inona mba azoko tamin'Andriamanitra, fa tsy ho mpanantenana ange ny azoko amin'Andriamanitra. Betsaka ny olona miteny amin'izany amin'izao fotoana izao. Ary Andriamanitra nefa ao anatin'izany dia mijery sy mamantatra ny ao anatin'ny fon'ny olona. Betsaka tokony olona diso fanantenana kely amina zavatra eritreretina fa kely, dia tena mahavita mametsiny an'Andriamanitra mihitsy. Aiza hoe izy ianao raha izany teo amin'ny toeran'i Jakoba na teo amin'ny toeran'i Rahely, hoe niaritra 7 taona fanoratra taratasy kely, 9 taona sisa ary malala. Any ilay malalako, 5 taona sisa fa mahereza. Any amin'ny herintaona, 12 volana sisa malala. Eny ankiry haiko aho. 2 volana sisa, aleloia. Tonga ny andro ny mariazy. Léa. Rahely tsy narefa teo. Rahely efa mivonina fa tsy natreka an'izao.
Jakoba efa nanantena andray Andraely fa jerareo fa tsy mpanantenany i Jakoba any amin'ny Genesis 19:20 amin'ny anaran'i Jesosy 9:20 dia nomeny labanany Lea zanavavy Zilpa zanaka zakany vavy ary noefa maraina ny andro indro fa Lea izy tao anaty maizina zany tsy fantatra dia eritreretra fa i Rahely Lea tampoka zao nataonao tampoka zao izy Jakoba moa tsy Rahely va no nanompoka anao dia nahoana no mifitahanao a mizaha toetrany Jakoba koa i Labana sao dia mba fitiavana vehivavy ny ianao fa tsy fitiavana Rahely satria fitiavana vehivavy dia izay eo dia mety samy hafa ny fitiavana vehivavy sy ny fitiavana Rahely zany rano teteny aminao fitiavana ny Jesosy ve ny ao anatinao sa fitiavam-pahagagana sa fitiavam-panasitranana fitiavana iny fa ny zavatra nafinaritra na dia efa nahazo vady aza Jakoba tsy nety ny onona izy na vita fito taona fa tsy kivy izy zao ny fifanarahana fandroany tanterao andreo izy ny amin'ny anankiray ity fito taona manaraka ahoana mbola fonina 9:20 dia nataon'i Jakoba zany ka nitanterahany ny herinandro dia nomeny Labana azy koa Rahely zanany vavy ho vadiny dia nomeny Labana Rahely zanany vavy kosa Bila ankizy vavy ny anompo azy dia novadian'i Jakoba koa Rahely ary izy nitiany mihoatra loly dia anompo any Labana 7 taona indray izy hitanareo voalaza ny ten'Andriamanitra amin'io fa aorianao any amin'ny tantara any tahaka ny nandeha fotsiny tahaka ny vetivety kely 7 taona io tamin'ny Jakoba le 7 taona ray tahaka ny vetivety kely mbola 410 taona teo amin'ny Jakoba ohatran'ny vetivety kely inona nahatonga an'izy asa vetivety kely satria tena tiany le tena tiany Rahely tsy problèmany sanandro izy mifoa dia mieritreritra Rahely ataony ny asa ataony ny fanompoana mieritreritra Rahely fifanampanantenana azy fa ho azo ny Rahely ianao rehefa amin'ny fotoana ianao ry havana na dia miheno toriteny ary mahafinaritra be anahako indraindray misy aminareo rehefa ohatra miheno toriteny dia miteny ho ay tapitra sahady ny olona mpiteny zavatra ohatr'ireny mampahery anao efa tafiditra anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra ny olona rehefa ohatra hoe zavatra ara-panahy dia mahakirikirina azy ohatra ny ela be koa izany toriteny izany inona foana ny atao mbola tsy tafiditra izy rehefa tena mianoka anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra ianao tsy mahatsapa izany toriteny lava izany ianao hoe lava be izany toriteny izany efa tena te hatory aiza fotoana toriako fa ny ao anatinao aiza ny fotoana fahako manaraka fandarana dia miarabanao fa raha izay ny toerana misy anao dia efa tsy lavitra anao ny fanjakan'Andriamanitra efa tian'Andriamanitra ianao ravana ary tao anatin'izany ny tombony fitiavan'i Jakoba ny Rahely dia mazava azy niena ny fitiavany any Lea hoy ny misy ten'Andriamanitra isika ireto dia manana fo anankiray tsy haitsika no mity zavatra anankiroa tena mitovy hoe tiatsika daholo fa tsy maintsy indray tiatsika kokoa dia indray tsy tiatsika kokoa sorana an'Andriamanitra fa mbola Rahely foana aloha ny tiany Jakoba fa izao ny zavatra nitranga tena tsy mba mitanilo io Andriamanitra io ry havana malala 9:17 rehefa hitan'i Jehovah fa nankahalaina Lea dia nampanananaka azy izy fa nomba kosa Rahely tena enjana kely havana izany fizahany toetra izany enjana kely izany fitantanana izany ry havana tena enjana kely havana izany fitantanan'Andriamanitra mampanontany tena hoe inona ary te ataon'Andriamanitra vao hita ny fanankahalainy Lea dia nataony iny niteraka voalohany raisiray baolina ndray tiana fa tsy miteraka ray tsy dia tiana fa niteraka tsy maintsy hiakatra hitovitovy ihany ny niveau ary raha vitan'izany raha fiarako dimo manao korsa izany hoe korsa miteraka izany tsy resy lavitra be mihitsy ny Rahely satria izao niteraka aloha niteraka Lea niteraka ny Robena dia faly ery izy fa efa ho tiany ny vadiny amin'izay hoe ho tiany kokoa nananjanaka fandroany indray izy
dia niteraka ny Simeona, na nanjanaka fahantelo indray izy dia niteraka ny Levy, na nanjanaka fahaefatra niteraka ny Joda. Ho riavana. Robena dia Simeona dia Levy dia Joda zany zanaka niteraka efatra. Dia tao aorianan'izay taitra amin'izay ny lohan'ny Israely. Dia tsy nahatra takany tamin'ny andron'ny Lea, tamin'ny andron'ny Sara sy Abrahama. Dia nalainy ny ankizy vavy dia nampanambadiany i Jakoba iray. Dia niteraka ny Dana 5 izay. Dia mbola nanananaka indray Bila dia niteraka an'izy, niteraka ny Naftaly. Enina izay tena ezany izany. Tahitra koa ilay ana hitan'ilay fihesikana ataon'ny Rahely hoe naka ny ankizy vavy dia nampivadiana tamin'ny Jakoba. Dia lasa koa izy manaka ny Zilpa dia nampifirarahana tamin'ny Jakoba ihany koa. Dia niteraka ny Asera. Talohan'izy ireo fa teraka Gada. Ino moa zavatra tiako tenenina anareo? Ao anatin'izany mbola tsy niteraka mihitsy ny Rahely. Ary teto ary izy nampalahelo kely mihitsy fa nisy fotoana izy tratrana fielonana amin'ilay andininy any amin'ny Gresitoko 7:1 ny alina ny ravaviny izy. Olombelona izy. Rasaka tanaty fielonana nefa aza adino tantara faharotoko 1:1 fa mason'i Jehova mijery mba hahalalana izy amin'ny manana fo mahitsy ary mifantoka any amin'ny Rahely ny masony anahoana ianao ty raha mba hampandalovako fizaham-toetra. Ianao nahitany Jakoba voalohany voasongony ianao efa fito taona ianao mivadiana mbola sovonan'ny hafa ihany koa ianao niteraka, ianao mbola tsy niteraka mihitsy. Ny zavatra nahafinaritra dia izao, na dia teo aza nitoetra maha olombelona azy dia nitoetra tamin'ny vadiny foana izy ary nity ny vadiny foana Rahely. Ary hitan'Andriamanitra ny tany am-pony. Na dia tsy nisy aza ny zaza, tsy nanaka anazy tsy ho tia ny vadiny izay nomen'Andriamanitra azy. Ary efa tsy nanantena niteraka intsony izy. Efa vomononmonina izy tarehy aloha. Nisy fotoana tezitra be Jakoba taminy satria zavy ozy izy ny Andriamanitra mahay momba sy tsy mampiteraka anao izy. Nanomboka teo dia nangina Rahely ny andro izy sisa. Ny tena marina za mihitsy fa tsy ny andro intsony rehetra hiteraka. Fa nanaiky izy hoe zao ny lahatra, zao ny sitrapon'Andriamanitra ekeko. Fa izy kosa nitoy nanompan'Andriamanitra. Vehivavy tsara tarehy, manam-pahendrena, ohatry ny diso fanantenana sy ohatry ny adino fa mbola manompan'Andriamanitra. Izany no toetrany Rahely ry havana malala. Ary rehefa afaka izany rehetrarehetra izany dia eritreretinareo fa efa andimy faharoa amby roapolo. Genesis 13:12. Mahafinaritra be ity teny ity. Ary Andriamanitra nahatsiaro an Rahely. Aleloia. Maninona hoy? Andriamanitra nahatsiaro an Rahely. Misy fotoana Andriamanitra ohatry tsy mieritreritra antsika izany be. Misy fotoana ny fiainantsika ohatry ny mandeha eo dia mieritreritsika tsisy mijery. Andriamanitra mijery. Fa misy ny fotoana mahatsiaro antsika amin'izay Andriamanitra. Tedinareo tantarany tedinareo tantarana Mordekay. Ny tantarana Mordekay raha tadidinareo dia nisy fotoana izy nanao zavatra soa, nanao zavatra tsara fa tsy mbola nitsarovana, fa nosoratana tanaty boky fotsiny.
dia hoy izy ny mpanjaka hoe tao hoe mba maky boky dia nisokafana ny boky dia teo amin'ny tantara Mordekay ilay nanoro andreo mpiambina ny mpanjaka anankiroa izay hamono azy notsarovana izy. Dia rehefa notsarovana izy dia nanontany hoe inona mba mendrika azy. Zao ilay avana malala mivavaka ve ianao, miandry zavatra amin'Andriamanitra ve ianao, matoky an'Andriamanitra ve ianao, andraso fa tsy maintsy ho avy ny fotoana hatsiarovana ianao. Tsy misy adinon'Andriamanitra mandrakizay izany io. Firy lavitra izy tsika ny eto amin'ity tany ity, fa tsy maintsy tonga ny fotoana hatsiarovan'Andriamanitra Andraely. Na efa zaza firy ny teo alohany, 12 ny zanaky Jakoba, Robena, Simeona, Levy, Joda, Dana, Naftaly, Gada, Asera, Isakara, Zebulona, 10 reo any vao natsiaran'ny Israely Andriamanitra. Ary Andriamanitra natsiaran'Israely dia nihaino azy ka nampanana nanaka azy. Misy antson-Israely tao aloha tao. Misy antson-Israely matetika tao aloha tao miantso an'Andriamanitra mba hiterahany. Hitanareo ny feo reny misy mitondra fa mbola tsy nisokafana teo anatrehan'Andriamanitra. Fa teto rehefa Andriamanitra amin'izay nare Andraely dia nisokafana ilay fangataham-bavaka, ilay antsoantson-Israely hatramin'izay tenenon'Andriamanitra amin'izay. Ka nihaino azy izy. Fantanao hoe Andriamanitra tsy nihaino, efa tonga teo aminy ny vavaka, mbola tsy nisokafana. Ny vavaka io inge misy vavaka be dia be nataontsika. Za teny aminareo za mampela anareo androany. Na risika misy mieritreritra hoe za tsy hivalian'Andriamanitra vavaka. Na hoe zavatra izay ataoko sy zavatra izay iriko tsisy omen'Andriamanitra. Mety mitombo izany. Za zao teneniko anareo hijeroko aminareo mety havalinareo zavatra teneniko teo. Be dia be ny zavatra nangatahako tamin'Andriamanitra tsy azoko. Be dia be ny zavatra nangatahako tamin'Andriamanitra tsy azoko. Nefa tia hitanareo eto, tia an'Andriamanitra io. Mety tsy fantatrareo izany satria tsy mahita any am-poko nareo. Fa za miteny anareo, betsaka ny zavatra nangatahako tamin'Andriamanitra tsy azoko. Na mety mbola ho azoko any raha ohatrinao angamba tsy fantatro. Fa ny zavatra fantatro, matoa izay iny tsy azoko na mbola tsy nisokafana teo amin'Andriamanitra. Ka eniny na tsy mety amiko iny zavatra. Zay ihany. Na za mbola miandry an'iny fa tsy maintsy ho azoko iny. Na zao adinoko iny satria zao tsy hitan'Andriamanitra fa tsy mahasoa. Andriamanitra ve dia amin'ny zavatra tsy mahasoa. Ary ny zavatra tena tsapako resaka misy zavatra mieritreritra zavatra izay tsy azoko tamin'Andriamanitra dia tonga dia tsy malahelo mihitsy mieritreritra ilay zavatra tsy nangatahako taminy nefa azoko. Ary tena mahasoa anahy. Misy fotoana antsika ravana ohatra izany mangataka zavatra atsika dia tsy azontsika. Izany zavatra mitranga matetika be amin'ny fiainako mihitsy. Misy fotoana misy zavatra tiako hovidiana. Tonga amin'ilay hividanana azy tara lasan'olona teo aloha. Mieritreritra ety za dia tena nandrate zavatra. Fa andro vitsivitsy aoriana iny ilay vola tokony vidanako ilay zavatra tsy azoko iny nazahoako misy zavatra anankiray tsara lavitra n'olo teo. Azoko tamin'ilay vola tokony vidanana ilay teo. Tsy iny izany ny anahy. Ny riko iny fa tsy iny ny mahasoa. Fa rehefa mahazo an'ilay ray atao tena tsapako mihitsy tena misy fifaliana misaotra andro ity ny anton'ilay tsy lazahoako an'ilay ray Jehova. Ny vola efa nangonina nge hikividanana an'ilay ray. Tsy azo. Dia asa malahelo. Na iny tsy anjaranao na aoriany mbola ho avy aminao. Aleluia. Ary Andriamanitra natsiaro Andraely dia nihaino azy ka nampanana nanaka azy. Io Andriamanitra nihaino Andraely io nge fa Andraely efa tsy niantso intsony. Andraely nge fa nitsahatra tsy niantso. Fa za koa mbola miteny anao androany miantsoa ihany aloha. Miantsoa foana. Fa tsy maintsy tonga eo amin'Andriamanitra ny farany. Ary tsy maintsy hamaly ianao Andriamanitra. Ary nanananaka izy ka niteraka zazalahy dia hoy izy efa nahafatondro maso Andriamanitra. Dia natao hoe Josefa ny anarana ka hoy izy Jehova anie mbola nampy zazalahy ray ho ako. Hitanareo ny dikan'ilay Josefa dia hanampy.
voanazo an'le zaza mihitsy zany raha ely a dia ny faniriny mbola azo fanindroany. Rehefa dinihana ny tantara orianao a dia somary mampalahelo kely satria izao rehefa any amin'ny Genesis 5:30 any teraka fanindroany raha ely. Genesis 5:30 andininy 9:20 dia nifindra anatana Betely izy ary noho efa kely foana ny sisa sodakavany tao Efrata dia netsy jaza raha ely sady sarotiny. Anohy sarotiny toy izany izy dia hoy mpampivelona taminy aza matahotra ianao fa izaho tokoa ny zazalahy ho anao. Rehefa hiala ena fa maty izy dia nataony hoe Benoni ny zanany fa nanaikosana azy hoe Benjamina. Ampalahelo dia maty raha ely ka nilevina tao amin'ny lalana makany Efrata Betlehema zany ary Jakoba nanorona tsangam-bato teo ambony fasana dia tsangam-bato ao amin'ny fasan-drahely mandrakandroany. Mety mampalahelo antsika angamba maheno an'izany tantara izany hoe mba zaza ny nangatany dia teraka indreo teraka fanindroany dia maty teo am-piterahana. Fa inona ny hevitra azontsika raisina ao anatin'izany? Zany raha nisy irany loko izay tany ampiasana dia izao ilay hira hoe zavatra ray loha ihany izy izy maharesy lahatra na roviana naiza dia mahatoky Andriamanitra ary tsy mandainga Andriamanitra. Mahatoky foana Andriamanitra amin'ny zavatra ataony. Mety foana ny zavatra ataon'Andriamanitra. Inona moa ny zava-dehibe? Raha ampisafidianina ianao zanaka safianana mandrakizay. Zaza tena niriny Rahely ary Rahely dia nisy conflit tamin'ny Lea. Voalazan'ny ten'Andriamanitra fa Rahely io dia manana toetra kizitinjitina zay kizitinjitina sarotsarotiny. Tsy mena tsy niany izy satria zao izy nge araka teko tamin'izay diso fanantenana foana efa mba izy nahitany Jakoba voaloha mbola tsy izy mivadiny voaloha dia aveo indray zavatra ohatr'izay foana ny zavatra ny ainany efa miteraka efa indimy enina ny olona alohany efa nisy zaza 10 vao mba niteraka anankiray izy olombelona izy. Fa ny zava-mahafinaritra dia izao rehefa namalala za tena mitena anareo androany hoe tsara io Andriamanitsika io nitanterahany ny faniriany Rahely rehefa avy nizaha ny toetra satria ny ten'Andriamanitra ny mason'i Jehova dia mijery ao ilay tantara faharoa teo. Kijika ilay tantara faharoa. Mason'i Jehova mijery ny tontolo eny amin'ny tany mba hisehoany amin'ny kery hamonjy izay manana fo mahitsy aminy. Adala ianao tamin'izany ka disy ady ahazo anao hatramin'izao. Ny ady efa tonga ny ady efa nalovany Rahely miteraka nisy zaza 10 aloha eso teny sy latsalatsa foana ny azony. Fa tonga ny fotoana. Rehefa tonga ny fotoana, alleluia, dia nananaka izy teraka ny Josefa. Ny faniriny dia hozy izay mbola mba hanana fanindroany ray a Jehova. Hozy Jehova fa meko anao zany raha zany ilaina. Fa zao kosa efa hitako ny ahomponao. Efa hitako ny ahomponao fa mahatoky ianao ry Rahely. Amin'ny fotoana anomezako anao an'ilay zaza faharoa dia ho alaiko ianao akaty amiko. Alleluia. Sady tanteraka ange ny faniriny nananjanaka roa izy. Tsy navelan'Andriamanitra ny riry ela be toetsony izy. Satria izao sao ireare amin'ireo zanaka anankiroa. Ka ho tafiala ilay toetrany tsara. Ho tafiala ilay fitiavany fikitra amin'Andriamanitra. Miantsoantso an'Andriamanitra foana izy nandritra an'izay fotoana dia teraka ny zazanako 10. Miantsoantsony tsy nitsahatra teo anatrehan'Andriamanitra. Hozy Andriamanitra satria meko anao amin'izay ny anjaranao. Rehefa nomeko anao ny anjaranao masoavy ianao avy amin'izay aty amiko. Maty teo am-piterahana izy. Mitsinjo ny olona rehetra amin'ny mason'Andriamanitra. Tsy dia ny zaza loatra ny zava-dehibe tamin'Andriamanitra fa ny toe-pony Rahely voatazona mandra-pahafatany. Nandefitra izy na dia nisy zaza 10 aza hainy foana ny tiany vadiny nanam-pitiavana foana izy ary mbola nahatoky an'Andriamanitra foana izy. Aza ho isika rehefa misy zavatra dia davintsika amin'Andriamanitra. Ohatrany tsy azontsika amin'ilay fotoana ilantsika azy. Za miteny anao tsy antony tokony ilanao amin'Andriamanitra. Tsy antony tokony hafoizanao an'Andriamanitra. Fa tena mifikira foana amin'ny fotoana rehetra.
tiavan'Andriamanitra foana amin'ny fotoana rehetra. Fa raha tian'Andriamanitra noho ny zavatra anankiray fotsiny ianao dia efa nitindrian'Andriamanitra ny fonao dia hitan'Andriamanitra fa tsy mendrika ianao. Mitoiza tian'Andriamanitra, mitoiza manompo an'Andriamanitra, tahiny tompony antsika mianakavy tapitra ny fandarana. Voarainareo ve ny hafatra? Raha voarainareo ny hafatra, halleloia. Dia tsika hiditra amin'ny fizarana fahatsapana raha voarainareo ny hafatra androany. Tiako antoko afaka miantso nareo. Ino ko antoko rado akiradio dia afaka miantso nareo raha misy aminareo terem-panahy fizarana fahatsapana. Inona nakasika anareo tao anatin'izay toriteny notsika nandritra ny fotoana elaela izay. Dia inona ny azonao zaraina androany dia ampidiriko ampifaliana be izay miantso ao miditra anaty appel ao dia halleloia. Rasoaloha sy nasary efa misy tafiditra fa rasoa sy tsika sary tahiny tompo raha latojo inona ny azonao zaraina androany, inona nakasika anao tao anatin'ny toriteny anao ny fitenenana. Makasitraka fasikelana amin'ny fitenenana dia makasitraka anareo teny menadata amin'ny toriteny tsy ela ohatra ny tena vetivety ary dia zavatra nakasika ana voalohany dia zavatra ny tenenana bavoriana hoe Andriamanitra mitsinjo tsy hoe izay mivavaka be tsy mitompony be sy ny sisa fa izay olona madio fo mahitsy fo aleloia mivavaka amin'ny tena hoe non'Andriamanitra dia nakasika anazy. Dia zavatra faharoa koa izay tamin'ny tantara teo nakasika be anazy hoe nakahalaina Lea, tena mampalelokely misy tantaran'io Lea io eritreritran'ny tantarany fa Jehova mitsinjo azy nahitany alahelo nahitany zavatra nanaovana anazy nanaovana tsinotsinona anazy dia tena tsinjovin'Andriamanitra izy dia nefatra tonga dia sesy be zao tonga dia niteraka foana sady labe foana dia tena marina Andriamanitra dia mahakasika tahiny Jesosy tao antsika rehetra. Halleloia. Mankasitraka andralatotsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay noentiny teto izay. Andriamanitra manankiray pasoavana ny amaly fitianao mitomboso sy dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany raha latojo ataontsika piditra olona hafa vaovao indray ary izara fahatsapana amintsika eto androany. Halleloia. Dao ry ampanositsika indray anabavitsika Aingonirina Rodriguez, anao ny fitenenana inona ny azonao zaraina androany. Makasitraka indrindra pasitera amin'ny fitenenana dia manona ny fiadanana Jesosy Kristy io amintsika rehetra. Makasitraka nareo telo menadata amin'ny tenin'Andriamanitra manam-pahery be. Dia na zany ny zavatra tena nakasika be anahy dia ilay hoe mila mivavaka foana tsika fa Andriamanitra mihaino mivavaka ataontsika izy. Dia amin'ny fotoantsika ohatran'ny efa tsy mivavaka intsony tahaka ny rahelo izao ny efa tsy mivavaka intsony rehefa Andriamanitra mivavaka nataony foana dia tonga ny fotoana dia nomeny zaza amin'izay rahelo. Dia tsika koa tahaka an'izany hoe tsy tokony hiala amin'Andriamanitra tsika rehefa tsy azo amin'ny fotoana izay angatantsika ny zavatra angatana amin'Andriamanitra dia tsy tokony hiteny hoe tsy tia hoe any Andriamanitra fa Andriamanitra tena tiantsika foana ary mitringantsika mandrakariva amin'ny masina. Dia izay ny tena nampahery be anahy nahazo zaza ihany rahely dia maty teo am-piterahana dia teo no maty dia rehefa tsy tian'Andriamanitra izy reheta amin'ny zaza azany fa rehefa ny zaza no tadaviny rahely taminy dia nomeny dia ve rahely nalein'Andriamanitra. Mahakasika be izay dia mankasitraka tanira pasitera an Jesosy voninahitra. Amen. Halleloia. Mankasitraka be dia be anao zanavavy Aingonirina Rodriguez hotahiny tompo anetsika rehetrarehetra misaotra rehetra amin'ny fizarana fahatsapana. Mahafinaritra be fizarana fahatsapana menata dia Andriamanitra manankiray pasoavana maly fitianareo dia mitombo sy dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Halleloia. Amen. Zay ary ny zava-nisy, zay ny zavatra nitranga. Inona ny vaovao dia inona ny tsaozy izy tadidiko koa izay teny lepoika bary zay tany amin'ny mariazy. Inona ary ny hitanareo to hira. Halleloia. Mety amin'izany toritentsika androany izany mba manonononareo hira izay mba miditra eo dia mba hisafidianantsika eo manomeza proposition ana hira nareo dia mba soratantsika eo dia taovaka itsika ny fizarana fahatsapana ny mampionina hoe izy mampionina hoe
izany nafatsapahany sojovin'andriamanitra daholo izy telo fa samy nanana fomanambariny azy tsara Jehova. Alleluia, mahafinaritra be zany. Amen. Sotra mampionina. Inona ary no hira hitanareo mba mety amin'izany hira anotoroteny zany mba ataontsika marantsika fotoana mandra-panaovantsika vavaka sy vavaka amin'ny firenena. Manona hira anankiray nareo zay hira tianareo ataontsika eo mifanaraka amin'ny toroteny teo dia izay no ataontsika ry havana malala ao amin'ny tompo. Halleluia. Misaotra nareo nahatra hatramin'ny farany. Anao hirintsika dia aoriana ny hirintsika hivavaka dia hivavaka ho an'ny firenena. Halleluia. Tsisy manome hira dia zany mihira. Halleluia. Ohatrany tsisy manoratra nareo zany fa mbola mieritreritra. Ay, dia LFT ndao io ny ataontsika io. I Bakomanga sy tompoko vavy Bakomanga sy rahalahy Honore, ndao io ny ataontsika io, mety io. Misaotra betsaka Marie Joa tondra an'izay hira izay. Halleluia. Rasoloare. Reo mbola misy olona manao appel koa izy raha fahatsapana. Halleluia. Dareo ampidiritsika izy Rasoloare sina sary Halleluia. Kuna misy olona ao izy raha fahatsapana. Dareo ampidiritsika na vavisika mami. Inona ary ny azo mami zaraina androany inona no hitanao nakasika anao tamin'ity androany ity, anao ny fitenenana. Mankasitraka pastera na ny fitenena dia mankasitraka anareo teny an-dalahy fa tena nafinaritra sady nampahegeny toroteny. Misy tena nakasika tamin'ny toroteny teo le tantara moa matetika eny foana fa androany dia vao tena azo kay Jakoba niteraka 12 io Tsirenereka mianada voandohana na sarofa Lea sy Josefa sy Benjamin zanaka Raely. Tena hoe voandohana zanaka Raely zanaka Raely ary tena lasa be ny saiko hoe Lea sy Raely tena Lea tena tiany Jakoba nefa tsy niteraka izy nefa izy nazoto vakoka be foana tsy nadinin'Andriamanitra ny vakoka izay nataony raha mandritra ny tantarany zanaka Jakoba rehetrarehetra koa niavaka foana Josefa satria tena tian'le reny koa Josefa satria zanaka Lea. Halleluia. Mankasitraka pastera fa tena nahakasika sady naraha-be anah le tantara tainy Jesosy. Halleluia. Mankasitraka anarana-vavy mami marina mihitsy izany fizarana fahatsapana zany. Ny tena hita mihitsy hoe zanaky ny tiany Jakoba i Josefa dia tena anisan'ny nalaza sy tena hoe nasandratr'Andriamanitra tao anatin'izay. Mahafinaritra marina izany. Tsika hiano hira ary sotra anarana-vavy mami tamin'ny fizarana dia izay indray no Maheron Jesosy no nasa rehefa alina izay diavintsika ty arivo ty dia manasa. Halleluia. Lasaritsika ienoitsika dia ohatrany izay tsika toa dia hivavaka amin'ny firenena. Io no finaritra ataontsika rehetrarehetra.
Laza malalany fitia avy mafantatra tokovare fa tsy misy afa-tsy ny fitia afa manovy ty fiainanty aina zay laza malalany fitia avy mafantatra tokovare fa tsy misy afa-tsy ny fitia afa manovy ty fiainanty Raio, misaotra ny fitiavanao anay, misaotra ny famindraponao aminay, nomenao zanatao lahy tokany Jery Jesosy Kristy, mba tsy mivery rehetra minonao valina fiainana mandrakizay. Misaotra raio, misaotra raio, misaotra raio. Inona zay milaza malalany fitia avy mafantatra tokovare fa tsy misy afa-tsy ny fitia afa manovy ty fiainanty aina zay milaza malalany fitia avy mafantatra tokovare fa tsy misy afa-tsy ny fitia afa manovy ty fiainanty
afatsana fody anoamtiany afatsana fody anoamtiany afatsana fody anoamtiany. Sotranao zay Jesosy amin'ny fotoanandroany misaotra ny amin'ny fatanterahany fotoana teto Jesosy malala isaorany ny anaranao lehibe androany fa tsy tapaka ny fahadarana le mbola nomenao hery sy tanjaka izay nafahanana anatotosa ny anjara asa fanompoana teto androany. Misotranao ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fanahinao masina ny asa tanatin'izao rehetrarehetra izao. Misaotra fa tsy tapaka ny fandarana ary mitahinao izay rehetrarehetra tafavory teto androany ny haino ny feonao Andriamanitra. Nahazo lesona indray izay androany tokony hitazomany ny tehirizanay ny fitiavanay anao Andriamanitra. Na mbola roviana vao tonga ny valim-bavaka. Nahoana ny fomba hitantananao izay mbola matoky anao foana, mbola tehiteny foana manao hoe matoky ny fitantananao izay Jehovah Andriamanitra. Meo anay izany toe-pony Rahely nijanona tamin'ny vadiny tia azy teo foana na dia mbola taty arinan'ny zaza fafo aty amin'ny faraika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo ary vao anisan'ny zaza. Ataovy matoky foana izay fa rehefa niantso anao tsy maintsy ho valianao ny vavaka. Rehefa niantso anao izay dia tsy maintsy hamaly anay ianao Andriamanitra. Zavelanao miala aty anatinay izany toky aty anatinay izany misaotra Jehovah Andriamanitra tsy toky. Dia rahalaza saotra sy voninahitra anao. Tery izany teny izany Jehovah Andriamanitra mba tsy ho very, tsy ho latsaka an-dalana. Io Jehovah Andriamanitra izany teny izany mba anirana anatinay tsirairay avy ary tena hoe tsy mba ho very maina fa tena hoe ny tananao mahery any Andriamanitra hitahiry an'izany dia atonga izany aniry ao am-ponay tsirairay avy amoa avy zato eny ary evy tsy manam-pataperana. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Hivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao, mpandrisika anabavintsika Berta amin'izao fotoana izao. Halleluia. Mankasitraka pastera amin'ny firenena ilay vavaka risy. Tompo Andriamanitra tsara indrindra mbola tsy mitarika ny mananitra ny saorina eo am-pelam-tanàna amin'izay. Satria tena fifaliana ho anay Jehovah Andriamanitra ny hony tena fandroana. Fifaliana ho anay tsy tapaka ny fandaharana Tompo Andriamanitra satria noho ny fanondrampo na teo amin'ny tsirairay izany. Safanay Tompo Andriamanitra fendery izay manenony fandaharana tamin'ny alalan'ny vavaka, ny fiderana, ny toroteny, ny famelobelana ny toroteny, sy ny herin'ireo mpanomponana ny fakanjan'izy ireny amin'ny tanàna izany ao Andriamanitra. Misaotra tamin'ny fitantanana ny connexion tsirairay avy, misaotra tamin'ny rano mahitatra fa ny fitaovana anafanana tanteraka izao fandaharana izao. Sy eneny sy sotana bebe Jehovah Andriamanitra roy fanatrehana fandoana. Amin'ny fehikiny Jehovah Andriamanitra engalely teny izay naposaka teto anatrehanay ho famelomana ny tetenanay ny tanànay ary ho fanantenana bebe kokoa ny amin'ny fiandrasana ny amin'izay rehetra mampangetaheta-nay efa nangatanay teo anatrehanao ho tahaka ny Rahely Jehovah Andriamanitra. Andro izay Jesosy malala tsy monomonona na inona ny mitsanga eo asiana ny tsirairay avy. Hanana fahakiana fanantenana mandrakariva izay tsirairay avy ary manaiky fa efa miandrandra ny soa avy aminao ary mianalo malala izay rehetra hiveranao any tsirairay avy. Ankehitriny amin'izao fotoana izao dia atondramarika ny amin'ny firenena Jehovah Andriamanitra. Sy indraindray Jesosy malala anaty fahakiviana izahay izay tsy mitahaka ny fotoam-baka ny amin'ny firenenay Jesosy fa rehefa tombo dia mahafiaraloko anay dia tsy indraindray diakivy Jesosy tena hoe natiny manana ny salasalamy maro mandany tena ny amin'izany firenena izany. Androany dia tonga teto anaty Tompo Andriamanitra ny teninao ho tahaka ny Rahely Tompo Andriamanitra ny fanantenanay. Nafiry izay rehetra eo amin'izany firenena izany izay tia kafa Jehovah Andriamanitra. Tendrodana tendromba
ary mahatonga ny tsy saina amin'ny moka malagasy rehetra izay tsy manana ny fiandrasana sy ny fifantoana eo anatrehanao ny amin'ny alalany zao toriteny zao asangatra eto anatrehanao tokony amantoa ny feona mandoaika eto anatrehanao zao mandeha hoe hitakany amin'ny firenena izany teny toriteny izay naposita ny mpanomponao reo ho anana firenena marotoko izay manompo androany jesosy handray mbaika no fanantenana fa hiaraka ny amin'ny firenena hafa izany firenena izany ray sangakao izany vasoka izany misaotanany amin'ny fahatongavana tsirairay avy izay nandray zao afitra izao dia voninahitra ho anareo ihany tomponao lalao fiadanana kosa no ho aminay tsirairay avy. Alleluia. Amen. Alleluia. Makasitraka ny ranavavy tsika tao anaty izay vavaka mamy amin'ny firenena izay. Misaotra ny ranavavy Erika sy ranavavy Rina tamin'ny toriteny, dia misaotra ranavavy Anitra Clarisy ihany koa tao anatin'ny vavaka fanomboana. Dia misaotra nareo rehetrarehetra, tsy hainy tsy misaotra nareo tonga teto raha sy tetingenareo dia nangingina teto izay. Fa misaotra nareo nafoy fotoana nafoy toromaso. Mbola sy tonga amin'irao lanitra Jesosy ka tahiny tompo velana soamantsara tsika dia mionetra tsika raha-pitso. Raha tokony izy dia mamokavalo sasany tsika raha-pitso satria misy andrata zay vao vavaka fiambenana. Raha nampahairanao ny androany dia tongavandray eto raha-pitso. Man'Andriamanitra ny voninahitra. Ny Akira Radio dia mandeha foana andro aman'alina afaka mihaino ianao akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com. Misy toetensaka ny adiny telo amin'ny 1:7 maraina dia amin'ny 1:7 alina. Tsy mita iny tompo daholo isika rehetra mahereza daholo. Amen.